Ny ariva teo dia nisy ny fahatapahan'ny rano tamin'ny faritra Antsinanantananarivo. Izany dia vokatry ny olana ara-teknika teny Mandro Seza teny. Raha ny fanazavana nentin'ny JIRAMA trano moa izay efa vita ny fanamboarana saingy iverina tsikelikely amin'ny laoniny ny famatsiana rano satria dia mbola mameno ny siny be an-drano ny JIRAMA amin'izao fotoana izao. Iverina fa ny oalina araka izany no iverina amin'ny laoniny izay famatsiana rano fisotro izay. Fa volana vitsivitsy lasa izay nanomboka nisy teto amintsika ilay antsoina hoe bourse de commerce nitondran'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Mercantile Exchange of Madagascar fanazavana ny mahakasika azy ity tao anatin'ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety moa no nafahan'izy ireo nitondra izay fanampanazavana izay. Zato andro mahery tao aorian'ny siny antsoina hoe bourse de commerce teto amintsika dia anisany hita misongadina ny fitombon'ny isan'ireo mpikambana izay tafakatra 520 ankehitriny. Raha ny fanazavana izay nety ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Mercantile Exchange of Madagascar nandritry ny fiaonana tamin'ny mpampalara vaovao izay notanterana ny fiandohany herinandro teo. Ny tanjona dia ny mba ho tafakatra 570 ny isan'ireo mpikambana amin'ny farany taona raha ny fanamariana izay noety ny filotale jeneraly ny MEX Madagascar. Anisan'ny zava-baovao ihany koa ny fifanarahana vaovao mikasika ny resaka volamena izay azo atomboka amin'ny volamena manomboka amin'ny 2 grama ary misy ihany koa ny fifanarahana amin'ny volamena 20 grama. Nahatonganay hoe lancé an'ilay contrat vaovao ana 1 gramme io zany hoe satria ny marché initial an'ilay izy zany hoe ny vola afaka anaovan'ilay olona transaction anatin'ilay izy dia 10 000 ariary na 50 000 francs fotsiny. Dia iny zany ohatrany hoe mifacilité an'ilay olona kokoa mba hiditra bebe kokoa anatin'ilay transaction na marché boursier kokoa zany ilay contrat ana 1 gramme farak'izay kely indrindra nataonay eny. Nampafantarina nandritra izany ihany koa ny fahafahana mampiasa ny logiciel amin'ny iPad sy ny iPhone izay ahafahana mahazo ny andinindininy ilaina rehetra mikasika ireo akora fototra na ny matière première misy, ny vidin'izy ireo sy izay tsara ho fantatra rehetra. Anisan'ny nanatrika ity fiaonana tamin'ny mpampalala vaovao ity ihany koa ny mpikambany filakevim-pitantanana iray izay avy any Nepal izay nampatsiafa samy hafa ny banky sy ny antsoina hoe bourse de commerce.